Raha 3 taona lasa izay nanjaka tokana ny fahitalavitra tato tokantrano, ankehitriny efa miampy solosaina, finday, kilalao elektrônika izany ary mandrakotra tanteraka ny fiainan'ny zanantsika. Namana safa avalon'ny fianakaviana ny teknôlôjia, ho an'ny fikambanan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra eto amin'ny lycée français Ambatobe, dia fotoanany izao ny iresahana izany miaraka amin'ireo mpitsabo manokana noho ny fahatsapana fa misy fiantraikany tokoa eo amin'ny fianarana sy ny fifandraisana amin'ny mpianatra izany. Ho an'ny mpitsabo manokana ny atodosiny saina, Dr Arsona Andrianaina, ny fampiasana maharitra ireo teknôlôjia ireo dia miteraka fiankinan-doha azo ampitahaina amin'ny fidorohana zava-mahadomelona satria manahitaitra ny tsirom-panentanana dopamine na ny hormone du plaisir. C'est donc ce qu'on appelle l'addiction sans drogue, puisque quand on dit écran, en principe c'est pas une drogue parce que c'est un jouet ou bien c'est une occupation. Efa raiky tapisaka amin'ny fiainana andavanandro anefa ankehitriny ny fampiasana ny finday sy ny solosaina na amin'ny soa na amin'ny ratsy, ka sarotra noho izany ny ambo fandrosoana. Tsy azo hoditsitana izany aza nefa fa misy tokoa ny voka-dratsy aterany ary voapirofo amin'ny alalan'ny neuroscience izany. Ny zaza mampiasa fahitalavitra na finday na tablety mihoatra ny adiny 2 isanandro dia manana olana eo amin'ny fitadidiana, ny fitenenana sy ny fianarana. Toy izany koa ny adolatsiato izay mampiasa izany mandritra ny adiny 7 isanandro. Ireo tanora manana fahitalavitra manokana solosaina ao anefitranony dia manana olana eo amin'ny fitadiavana torimaso. Nambaran'ny Dr Arsona Andrianaina teto, arak'izany fa ny ray aman-dreny no fitaratra ho an'ny zanaka raha tiana ny hifehezana ny fampiasana ny teknôlôjia amin'ny tsara. Eto amin'ny lycée français Ambatobe dia nanokatra sampana manokana manampy ny ray aman-dreny sy ny mpianatra manana olana mikasika ny fampiasana ireo teknôlôjia ireo. Raha 10 taona lasa tsy noeritreretina ny fisian'izany olana izany, ankehitriny anefa dia tsy azo ditsihita intsony.